Marika Ravalomanana tsy nanadino ny arabany vahoaka malagasy noho ny fahatsarana ny Pasika. Alatsinainy Pasika, maro ireo nanohy ny asa andavanandro. IEM, PEM ary velirano lainga sisa no ampandrina saim-bahoaka. Alatsinainy Pasika 20 ny volana aprily taona 2024 manatitra ny araba tomy kilasy tongovavy atonga soindray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitry ny NBS manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fankalazana ny fetin'ny Pasika avy hatrany no isandarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy nanadino ho ny araba ny vahoaka malagasy ny filoha Marika Ravalomanana noho ny fahatsarana ny Pasika omaly 17 aprily. Mafonja zany afatra nentiny makasika ny fijoroana amin'ny finoana sy ny firaisan-kina. Teny amin'ny FGKM Imerika Sina moa no nankalaza ny Pasika izy sy ny fianakaviany. Mitatitra amintsika izay vaovao izay onjalalaina Raneva manana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Ny araba ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy no nahatratrarana ny Pasika taona 2024 ny filoha Marika Ravalomanana ny alahadin'ny Pasika 17 aprily lasa teo. Tany amin'ny fiangonana FGKM Imerika Sina moa no nankalazany sy ny fianakaviany ny fetin'ny Pasika. Andro lehibe sy manan-tantara eo amin'ny fianam-pino kristianina hoy izy ny andron'ny Pasika. Tsitsika ihany fa malagasy rehetra dia miaravantsika rehetra na ino fotoana satria tsika miara-moneta dia samy manana fonana na miatra dia miaravantsika rehetra dia ilaina tokoa ny fasikinantsika. Nanentanan'ny ijoro amin'ny finoana ihany koa ny filoha Marika Ravalomanana nandritry ny lahateniny. Ankoatry ny finoana, zava-dehibe eo amin'ny fiainana ihany koa izy ny fifanampiana, indrindra ny fanampiana ireo olona hita fa tena mila izany. Mafonja ny afatra nentin'ny filoha Marika Ravalomanana, afatra izay tena ilain'ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ny tondram-bavaka manokana ny firenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ihany koa moa ny filoha Marika Ravalomanana nandritra izany fotoana izany. Manodidina izay vaovao izay hatrany hipikolona tanteraka ny toeram-pitsangatsanganana maro teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity alatsinainy Pasika ity. Ny fanosehana zany ho an'ny tetsy amin'ny parika Tsimbazaza maro ireo ny verimaina tsy tafiditra. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Taiziniana. Isan'ireo nasarika olona maro rehefa fety tahaka izao ny etsy amin'ny parika Tsimbazaza. Filaram-be vao maraina no tazana teny an-toerana. Nanomboka ny maraina hatramin'ny tolakandro teo, tokony ho tamin'ny iray oran-tany ho any. Ny fanosehana mihitsy ny fidirana tamin'ireo vavahady 3 miditra ao amin'ity toerana ity. Maro ny tsy tafiditra, ny verimaina no tsy ny tady toeran-kafa hialana voly. Zany nandritra ny taona izay tsika tsy tafavoaka mihitsy, tsy fa confinement foana dia mba tamin'ity mba nisafidy hoe aleo mandeha aty amin'ny Tsimbazaza sady aty mba akaiky mba mora ny fidirana mba misy fialamboly kokoa. Ie, mba efa safidy hoe tondra laika izy kely aty nefa tamin'ny folony nefa tonga teto izao mbola eto. Fa mba nisy mbola tsy nakaty dia ilay zareo tsy nakaty mba nentina androany. Ka daholo ny olona dia izao zay vao mbola eto hatramin'izao. Nefa zany tonga zazakely dia ilay zazakely nefa matony hafanana. Dia ilay olona mitsisika be dia izao eto izao zay dia tsy fantatra intsony hoe tafiditra sa tsy tafiditra. Vao sampany mihitsy izay akaty izao. Lehibe tsy mifanaja mihitsy ilay eto. Mba te hijery biby rehetra zanakay rehetra. Zay rehefa nanomboka tamin'ny 7 tety nefa hatramin'izao mbola tsy tafidy zay. Dia ilay olona mifanesika be tompoko dia sady manahirana ihany mitondra ankizy kely ohatr'izao satria taolana sao dia bototra ao anatiny eo dia andeha akatrany ambony any zay ao amin'ny mamasina any zany zao zay satria tsy tafiditra eo. Manahirana be ilay mitsofoka ireo ary mafanitra kitso be. Efa tamin'ny 7 lasaka izay ny lahatra tary dia tonga tao zao zay tsy tafiditra satria misisika be mihitsy ilay fangalana ny lehibe fampitolona be nefa ary milahatra tsara dia tonga tao zay dia fampitolona be dia alaonay miverina andeha hody.
tsy nisy fety vita tsy sinona ny ankizy mitomany jery biby nefa ny lalana mody tsy misy ny ale zany tsisy hoe ndeha hoaizandray dia hoe ndeha hoanenosy zany dia eny ny hinan-kinana dia mody amin'izay. Nanantsahatra ihany koa ny fifamezivezena ho an'ny androandry. Vitsy ireo mpitatitra ny asa na nisy aza tapa-dalana ny ankamaroany. Maro tamin'ireo olona nanapa-kevitra ny handeha tongotra na handeha nitsangatsangana sy namonjy fodiana. Mandeha bus dia miezaka miala aloha fotsiny. Maro sahirana ihany aloha e. Ndro nandeha bus zao zay vao tafiry tonga taty tapa-dalana indraindray mijanona eny amin'ny tsy tokony hijanonany ary izy fa bon tonga taty ihany farany. Fodiana indray mba akaiky fiakadimbahoaka mody dia mba hoe mandeha tongotra rehefa harivariva. Dia tongotra izay ny anatany an-trano. Dia avy eo indray nitaingina 67 busna 67 dia avy teo 67 indray izay nahita dia tonga taty nandoa 5 000 frean'olona ray. Nisy olona bus niodina zany tsy pakaty dia izay nandeha ananay rehefa hoe ody aloha zany dia mandeha tongotra indray. Teto Tsimbazaza ihany fa saika hipikolina avokoa ireo toeram-pitsangatsanganana samihafa teto Antananarivo sy ny manodidina androandry. Tsikaritra tao anatin'izany fa tsy voahaja amin'ny ankapobeny ireo fepetra sakana sy ara-pahasalamana hiadina amin'ny Covid-19. Tsy manao arivava ny ankamaroan'ny olona, tsy voahaja ihany koa ny elanelana. Mila mitandrina hatrany ny rehetra satria mbola mitoetra ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Roa taona izao no tsy nahazo alalana hivoaka fitsangatsanganana saika manerana nosy. Fa nararotana ny androandry ho an'ny ankamaroan'ny fianakaviana. Misy ireo nivoaka lavitra na koa somary namonjy toerana tsy dia be olona. Betsaka ihany koa ireo nisafidy ny nijanona tany an-trano. Mitatitra ny vaovao Ravora Zafimaheny eo amin'ny starin'ny Taiziny. Marobe ireo toerana afaka ny safidiana nandehanana hitsangatsanganana nananeto Antananarivo manokana. Toeran'iray mihidy ary voatokana tetỳ Alasora. Anjato ny fianakaviana no efa namandrika ny toerana meloa, tsy maintsy efa tafapetraka ihany koa ny fandaminana rehetra ho an'ny tompon'ny toerana. Ny fandraisana ny androany fanomanana anazy une semaine à l'avance foana ny manomana rehefa misy fety ohatr'izao. Dia une semaine à l'avance zay manomana logistique zay manomana tout ce qui est réservation alefa meloa foana ho an'ny olona satria rehefa lundi de Pâques ohatr'izao manko matetika bebe olona foana voaka ny olona 200 personnes be zay ny réservation ilay izy matetika moa fa efa mividiny olona magazy antsika moa zany tsy maintsy misy ny fiadiana varotra sy ny ohatr'izany fa zay miezaka hoe égal foana zany arak'izay azonao atao dia nisy offre promotionnelle nataonay zazalatsaka ny 5 taona tsy mandoa vidim-pidirana misy miady varotra tsy maintsy misy olo miady varotra. Efa nomana meloa ny teti-bola ho an'ireto fianakaviana ireto ny any hafa mpiara-mivavaka noho ny fampitoana ho an'ny androany. Mila andro calme ny andro fety mba tsy te ho tataitra be sy ny ohatrohatr'izany zany fafinaretana ny tediavina dia zay tsy nampatonga anay hoe nanolo tena nandeha mivoaka na ohatrohatr'izany fa eto tanàna ihany dia maka fafinaretana mety eo amin'ny à peu près 20 eo zay. Tsy nijery budget zany zay fa hoe fety ny andro dia efa mba misy ny zavatra nomanina kely. Ho anay zany zay nanapa-kevitra tamin'ity taona ity hoe hivoaka indray ny famille rehetra sady suite n'iny nisy Covid be iny dia izao indray zay vao afaka nandeha 200 mihitsy zay tsy nandeha mihitsy. Ohatra ny tonga dia efa nandeha ho azy ilay izy satria efa niomana zany zay hoe hanao fisaorana an'Andriamanitra satria maro taminay zany narary voan'ny Covid iny. Dia izao zay nanapa-kevitra andeha hisaotra an'Andriamanitra ny famille rehetra dia hiaraka hivoaka dia efa samy nanomana dia tsy dia niresaka dépense zay aloha tsy dia satria fankatiavana zava-lehibe dia zay manana mandoa zay tsy manana raha entina foana fa manao zay manana. Zany hoe nanomana ihany ny zay ao amin'ny fiangonana zay ao anaty sampana dia hoe fampitoana ny amin'ny androan'ilay lundi de Pâques mba hiaraka hifaly zay dia nanomana hoe samy mba mitondra zay mba vita dia iarahana mihinana sy iarahana mifaly eo. Safidy no mipetraka ho an'ny tsirairay maka rivotra madio miaraka ny fianakaviana ary tsy mieritreritra asa aloha. Dia zany ohatrany hoe mba toerana ny safidiana efa nomanina mihitsy satria ty mba hoe mba mivoatra mba malaladalaka surtout hoe mba le rivotra zany mba rehefa miaina anatin'ny orinasa dia tany hoe mba ty rivotra malaladalaka zany. Satria manko aty tsy misy vola aloha izay zao tsy manam-bola dia mba aty mahafinaritra anay. Na eo aza ny fahasahiranana ianan'ny vahoaka malagasy navoaka aloha ny tahiry kely anaovana fety izay eo am-pelantanana no ampiasaina
na ireo nivoaka na ireo nijanona tany an-trano dia tanjona dia ny firaisankina ary fifamitsinjovana. Fa nilarana ireo karazana kilalao ho an'ny ankizy teny amin'ny manodidina ny baipasy ny androany. Azo atao asa fivelomana tsara izany ho ireo tompona kilalao, fa misy kosa nolaza fa avadina asa ihany ary fanararaotana ny andro fety. Ravorazafimahina sy taiziny anatrany. Ny afalina ankizy no tena tanjona ho ireo ray aman-dreny ifanomanana melony teti-pola ampilalaovana azy ireo ho an'ny androany, indrindra fa ao anatiny vampitoam-pialatsasatra ihany koa. 200 000 zao ny entinay eny amin'ny 25 eo zany ilalaovany atony kilalao tsony hita zay mahafapo an'le ankizy fotsiny dia fa atao foana tsisy hoe nanomanana be fa rehefa misy hitangaina fotsiny dia fa zay ankizy zaza roa ihany zay mahafapo anazy atao foana fa andro ray mandeha io fa tsy hoe isan'andro. Karazana fialamboly no hita ety amin'ny baipasy. Ny fesipentinina izao efa tony mahazatra ireo ankizy ny manao sary miendrika sy sary miaina amin'ny tare minitra vitsimonja dia vitsy izany. 10 000 dia 15 000 miankina amin'ilay sary ihany ilay izy. Misy isan-karazany koa dia misy efa mitondra kataloga avy any zareo hoe tia no sary atao aminazy dia tia atao aminazy ohatr'izay dia miankina amin'izay sary ihany ny vola aloha. Izay avy any anamontana dia miala ny makaty izao miaraka amin'ny rehetrarehetra izany hoe besoin-nay zany eo amin'ny 50 000 ariary. Zay aloha ny aller dia ny retour ohatr'izay ihany koa. Tsy fivelomana misy miantso ihany koa zay rehefa andavanandro fa sady mba mitsangatsangana mitady vola e. Efa lasa fitadiavam-bola mahazatra kosa ny manaiza sy ny kilalao atosika toy itony ho an'ity renim-pianakaviana ity. Arivo ariary ny mitaingana ary olona 4 eo no miasa manodidina izany. Hatramin'ny 12 atoandro teo manodidina ny arivo teo no efa nandray anjara. Zay zao ny teto nanomboka tamin'ny 7 teo. Ty zao petit rally dia ato manez 5 000 mitaingana. Zay mihitsy ny tompony ka. Isaky ny fety aloha ny tena priorité fa ny ankoatr'izay fokotany. Indraindray misy manofa azo atao tsara aloha izy raha hoe tena hoe misy plasy réserve aminy dia mety tsara. Azo atao fivelomana tsara. Eo amin'ny resaka fitaterana zao frais anaina aketo zao 500 000 dia mody koa ohatr'izay. Andro iray tsy tony andavanandro ny androany, indrindra ho an'ireo ankizy mandehandeha miala voly, milalao ary misakafo no tena atao any ankamaroany. Mitokosa ny fitadiavana ho an'ireo velona manodidina ny fety mba sitranay misy volam-pirimina hitsinjovana ny ampitso. Fa nanararoatra ny varotra azona vola kely. Ny ankamaroan'ny olona tamin'ity androany ity anampina ny vola miditra ao an-tokantrano. Misy mihitsy aza ireo nanoho ny asa toy ny andavanandro ihany noho ny fahasahiranana. Fanadihadiana eo amin'ny sariny taiziny aina. Fotoana fanararaotana hitadiavana vola azo anampina ny ao an-tokantrano ny fety tahaka izao. Mamorona karazana asa atao mihitsy ny olona sasany. Ao ireo mivarotra hani-masaka, varotra mandehandeha sy asa tanana mety azona vola na kely fotsiny aza sady miala voly miaraka amin'ny fianakaviana. Mivarotra mihitsy safidiko satria olona manano tena mamelona kamboty zarakaraha mba misy fidiram-bola kely. Mivarotra zany sady mitondra ny ankizy mitsangatsangana mba mitady vola kely. Le fiainana mandalo krizy tsy misy vary, tsy misy ny atao rehetra tsy mety dia alao mba mitaditady kely sitrany ay. Rehefa fiatorozao ihany vao mivarotra ka mbola tsy dia eny eo ihany aloha fa tsy hita hoe tena mandeha fa ny olona koa vao samba zao vao mba mivoaka amin'ilay fety dia zao zany vao mba mivarobarotra aloha vao zao ndray zany zay vao tena mivarotra fa teo aloha mila mbola tsy mivarotra. Mivarotra glasy ty mba ataotao kely zao zany mba atao hoe fivelomana kely eo izay tony azy alaina man'olona fa tsy manana an'le végétaire zany fa alaina ny olona any tombony. Hitanao ihany ny fiainana raha tonga misy tongom-barotra misy vidanana fotsim-bary kely na laoka kely ohatran'izay zany mba hoe iainana fa tsy misy zavatra atao miaraka zay vady aman-janako aroa dia miaraka vady aman-janako aka miara mivarotra ohatr'izay koa sy vady aman-janako. No an'ny androany tadiavin'andro any hoy kosa ny sasany tsy misy fety fa toy ny andavanandro ihany. Maneho ny asa fivelomana toy ny varotra avokatry ny tsy fisiny. Ny avaka kely kosa satria dia ny mpianakavy mihitsy no ny fandrimbona na natanteraka izany. Ho an'olona efa niomana sy efa nanomana izay fety fitsangatsangana izay aloha dia maro be. Ino zao mandalo ato amin'ity toerana fanasako ny asako ity
fa ho anahy manokana sy ny zanako zao dia miaraka satria telo mianaka mbola manatotosany asa mandraraha foana fa tena hita hoe misaharitra foana ilay fiainana tsy dia misaharitra moa zany fa tena sarotra tanteraka dia tsy maintsy miatrika foana isan'andro anandro ny fiainana andavanandro satria tsisy fotoana tsony zany andanana io mandeha mitsangatsangana na mandeha miala sasatra fa tsy maintsy manohy ny asa mandraraha nanomboka hatramin'ny valoka hatramin'ny sivy teo zany ohatran'io nandehandeha kely fa rehefa nanomboka ny betsaka amin'izay ilay olona andeha mitsangatsangana dia hita hoe somary malain-tena zany ilay olona vidy an'ilay entana satria fa amin'ilay fitsangatsanganana daholo ny eritreretin'ilay olona fa efa tsy fieritreritry vidy an'ilay entana tsony misy anandro any maraina eto tonga eto dia amin'ny hariva ohatra izay aloha izay ny andro any zany fa tsisy programme mihitsy zany hoe andeha tsangatsangana na andeha mitondra ankizy hiala sasatra kely fa dia tsy maintsy izay eto mandriva ny andro. Ny havana ny tonga manantona aloha zany fa ohatra na manokana zany aloha mitady vola ny fieritreretako anazy aloha dia mitovy andavanandro ihany fahalalako anazy fa tsisy fety tena mafy le fiainana tena midangana daholo ny vidim-piainana vidina lafarinina menaka fa tsy zaka ny aina ntsony zany dia lasa na ny tena raha tokony fety lasa tsy mifety fa lasa mitady vola tena tsy mandeha ny tsena nanomboka hatramin'ny maraina zao mivarotra tetỳ mbola tsy lany ihany ny entana. Samy nanana ny fomba nanamariana ny alatsinain'ny Paska ny fianakavian'androany tao ireo ny safidy ny alavoly niaraka tamin'ireo fianakaviana ialana amin'ny rotoroto andavanandro tao kosa ireo tsy hafananoatra ny safidy ny hijanona tao an-tokantrano ihany noho ny tsy fampiny enti-manana ny atrehana ny fety. Pino anetsiny maro maneran-tany no nankalaza ny fetin'ny Paska omaly alahady 17 aprily. Samy nanana ny fomba nentina nankalazan'izany ny pino tsirairay avy manerana ny firenena maro. Tsy ny pino kristiana ihany moa no nankalaza ny Paska fa nankalaza izany ihany koa ry zareo Jody Onjalalaina Renève Manana Mathieu Princy. Samy nanana ny fomba nankalazan'ny Paska ny pino maneran-tany. Ho an'ny pino katolika manokana dia anisan'ny fotoan-dehibe endrasana rehefa Paska ny tsodrano sy ny lahateny atao amin'ny Papa. Pino katolika analiny maro avy amin'ny firenena samihafa maneran-tany no tonga nanotrina ny fitaom-pivavahana tany Roma ny alahadin'ny Paska lasa teo. Nandritra io fotoana io no nanomezan'ny Papa François tsodrano am-pino rehetra maneran-tany. Anisan'ny songadina tao anatin'ny lahateniny ihany koa ny makasika ny ady eo amin'ny Russia sy Ukraine. Tokony hatsahatra ho izy ny fampiasana fitaovam-piadiana ny Ukraine izay mahatonga fahafatesana sivily marobe. Nandritra io fotoana io moa dia nanasa vehivavy roa niaraka nanao diabe na procession taminy tao amin'ny Colisée ny Papa. Ireto vehivavy ireto izay Rosianina ny iray ary Ukrainianina ny iray. Izany no natao dia ilazana fa azo atao tsara ny mifandray sy ny mampanjaka ny filaminana na dia eo aza ny hevitra sy ny fomba fijery tsy mitovy eo amin'ny samy olombelona tsirairay. Ny tany Frantsa indray dia olon-dehibe manodidina ny 304 no natao batisa nandritra ny fankalazana ny alin'ny Paska. Ny vehivavy maro anisa tamin'izy ireo. Nizotra ny lamina ny fankalazana tany amin'ity firenena Eoropeana ity na dia nisy azy ireo fihetsiketsehana nataon'ny Frantsay sasatsasany amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra ny toerana izao. Ho an'ny taty Afrika indray dia nisy akony teo amin'ny fankalazana ny Paska ny korotana misy any amin'ny firenena sasany toy ny any amin'ny Repoblika Demokratika Congo. Nankalazana tao anatin'ny tahotra ny Paska ho an'ireo pino tany amin'ity firenena ity. Anton'izany ny tahotra mety sy ny fanakorotanana ataon'ny Pioko M23 noho ny ady eo ampitandro ny filaminana any an-toerana sy ny Pioko M23 dia saika mitsopinenana avokoa ny ankamaroan'ny Congolais mipetraka ao amin'ny tanàna antsoina hoe Rangira. Natolotra indrindra ho an'ireo lasa nitsopinenana vokatry ny ady araka izany ny vavaka natao nandritra ny fankalazana ny Paska. Fa tsy ny pino katolika ihany no mankalaza ny Paska fa nankalaza izany ankory izareo Jody. Tany amin'ny toerana atao hoe Mur de Lamentation no nanaovana ny fankalazana. Pino anarivo maro avy amin'ny firenena samihafa ny tonga tany amin'ity toerana ity. Ny amafisina ny fepetra momba ny fiarovana ireo pino no nikorontana misy eo amin'ny Palestina sy Israel tato ato. Raha tsy ahivana vao tsy ela akory izay no nisehoana asa fampiroroana tany Israel izay nahafatesana olona maro. Saika voahidy avokoa araka izany ny lalana rehetra miazo ny Mur de Lamentation noho izay fepetra ho fitandrona ny filaminana izay. Ny tombobe ireo pino tonga tany Jerosalema nankalaza ny Paska tamin'ity taona ity. Raha pino manodidina 10 fotsiny ny tonga tany an-toerana nanao ny fankalazana. Roa taona lasa izay vokatry ny aretina Covid-19 dia efa lasa anarivony kosa izany amin'izao fotoan'izao. 7 andro aorian'ny ny fankalazan'ny pino kristiana sy ny jodon'ny Paska kosa vao mankalaza ny azy ny pino orthodoxe raha ny fomban'izy ireo.
hoajantsika hatreo ny mahakasika izay vaovao izay efa hivadika lafim-baovao hafa kosa isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto eo amin'ny trangam-piarahamonina tokantrano iray tany hifanadiana no notafiany jiola enda mirongo fitaovam-piadiana ny alakamisy lasa teo naratra mahavokatra izany iray mpianakaviana iray ary tsy taina ny aindry na dia efa nentina namonjy hopitaly azy araka ny fampitam-baovao dia olona enina no efa voasambotra rehefa anaovana fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao mitarainy ireo mponina satria be loatra tato ho ato ny fanafian-jolay any an-toerana tahaka ny tany tsy misy fanjakana eto hifanadiana hoy ny fanazavana izy ireo. Eo amin'ny vaovaony fanatanjahantena kosa indray dia faharesena indray no azon'ny ekipa pirenena malagasy Maki Junior nandritra ny Amboara Barthez. Lavon'ny ekipa keniana tamin'ny samavesatra 2010 no 2010 ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny lalao natao tany Kenya io atoandro io. Nanjaka tanteraka ry zareo keniana nandritra ny lalao nandritra ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika 30 no folo ny Kenya izay mpampiatrano afandresena natokana no azin'ny malagasy nandritra ny fifantsanana tamin'ity Amboara Barthez izay lalaovina olona 12 ity dia tamin'ny lalao voalohany zany izay niona tamin'ny Zimbabwe larana faefatra araka izany no misy ny Maki Junior nandritra ity hafiadiana ny Amboara ity. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia mitohy ny asa famonjena ireo trabo navokatry ny fandalovan'ny tondradrano tany Afrika Atsimo. Ity tondradrano ity izay sokajina ho mahery indrindra tao amin'ity firenena ity ary nahafatesana olona mihitsy azy. Efa mandray an-tanana ny fanampiana ireo haniaram-bona vokatra izany ny governemanta any an-toerana. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. En Afrique du Sud, les opérations de sauvetage continuent après les inondations. Mitony asa famonjena ireo trabona tao aorian'ny fandalovan'ny tondradrano nahafaty olona tany Afrika Atsimo. Tsy mitsaha mitombo ny isan'ny olona maty hoy ny tompona andraikitra ny an-toerana na dia efa manomboka miamiana tsikelikely aza ny tanjaka ilay andro ratsy mandalo any an-toerana amin'izao fotoan'izao. Mpiantsehatra aratsy sosialy anjatony no nahetsika mba hanampiana ireo olona tafavoaka velona ka mitady vaovao mahakasika ireo havany mbola karohana. Tany amin'ny tanàna iray antsoina hoe KwaZulu Natal izay vao notsidihan'ny Prime Ministre Afrikana Tatsimo Shilzi Kalala dia olona manodidina ny 13 mbola tsy hita popoka ary tafakatra 1700 ny isandreo trabona. Mavesatra ny takaitra napetraka ilay tondradrano ho an'ity tanàna iray ity. Antsovonjy 17 no voaray io maraina io ary vatana mangatsiaka enina no hita. Nankatoavin'ny filan-kevitra mpanantanteraka isam-paritra ihany koa ny fanomezana fanampiana ho an'ireo fianakaviana trabona vokatry ny tondradrano amin'ny fandevenana ny havany raha ny fanambarana nataon'ny Prime Ministre. Ankoatr'izay dia mbola hisitraka fanampiana ihany koa ireo trabona ahafahan'izy ireo miarina noho ny faravan'ny fananany vokatry izay tondradrano izay. Fanampiana maika amin'ny tentina 12 tapitrisa $, no nomen'ny governemanta Afrikana Atsimo hiatrehana sy hanarenana ireo voka-dratsy nateraky ny fandalovan'ny andro ratsy tany an-toerana. Le président Cyril Ramaphosa s'est rendu dans la journée à Durban, épicentre de la catastrophe, à la rencontre des familles endeuillées. Manolona ny tsy fahafehezana ny fivoahany ireo harem-pirenena eto Madagasikara dia nitondra ny fanehoan-keviny momba izany Paitoekarena Serge Zafimahova nambarany tao anatin'izany fa ny fanjakana mihitsy no ao ambadika ka mahatonga ny trafika tsy fongana eto amintsika io. Germain no Menjanary no manao ny fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsary ny Mano Randriamalala. Mbola nanamafy hatrandry ny fitondrana izay tariny Rajoel fa tsy hamoaka fahazahon-dalana momba ny volamena mihitsy raha tsy efatratra ireo mpanao trafika sy ny tambajotra mahakasika izany. Ny fanontaniana mipetraka manolona io dia ny hoe efa nisy ve ireo tena tompon'antoka tratra tamin'ny fanondranana sy ny trafika momba izany teto amintsika. Samba no nainona fa voasaika hivoaka no tratra ilay fitokolao farany teo fa ny ankoatra izay any ivelany foana voatratra hatramin'izay nitondrana Rajoel ny firenena. Ny olana lehibe le conseil national des mines io mipetraka fotsiny aty au niveau ny faritany zay efa tsy isy tsony raha jerevantsika tsy misy faritany zany tsony fa faritra de commune zay zao misy en collectivité territoriale amle hoe itsinjara-pahefana zany aiza moa misy mifamokarana any anaty fokotany
tokony hipaka zany hatrany amin'ny fokotany le conseil national des mines satria le conseil ny olana lehibe iny fa maninona moa misy le hoe vakiny ary vakindreny ary hoe misy mitrandraka vatsoa hoe vakiny ary misy mitrandraka volamena etc de jerevy tsara fa tsy mihetsika amin'ny fokotany tsy mihetsika amin'ny fokotany satria mifokotany ane tsy mahazo redevance sy am'le ao anatin'ny redevance mako misy ristoriny tsy mahazo any mifokotany fa hoana moa mifokotany tsy mahazo mifokotany reny tokony mahazo voalohany satria am'izay fotoan'izay amony tena mihitsy ny olo anatin'ny fokotany iaro ny arena misy ao aminy fa fananina mody atsingevaeva ary amin'ny province ary amin'ny faritany ary izy tsy misy le conseil national des mines azotsika le izy tsika ane mahay miketriketrika mihitsy ny saitsika malagasy rehefa angalatra tsy mahagaga raha tsy mety voafehy mihitsy ny fanondranana sy ny fivoahany ireo arenan-kibony tany toy ny volamena sy ny vatotsoa eto amintsika tsy misy finiavany fanjakana iady amin'ny fanondranana ntsokosoko izany miaingatra any amin'ny lalàna mifehy azy mihitsy no misy lesoko izay odin'ny fitondrana fanina tanteraka ny mpitrandraka madinika ihany no iaransaz sy ny fisamborany rehefa tsy manara-dalàna kanefa ny ao ambony no tena fosotra indrindra raha ny zava-misy sy ny lalàna mifehy izany eto amintsika no jerena miarary tanteraka ankehitriny fa tetika asa tsy lavorary sy maniditsidina no nampanofisy ny fitondrana rajoelina ny vahoaka malagasy hatramin'ny tetezamita resabe sy fandrebirebena saim-bahoaka sisa no ataondry manoloana ny tsy fahatanterana ireo tetika asa no lazaina hatramin'izay mbola igermain no menjanary sy mano randria malalatrany miaina amin'ny lainga sisa no ataon'ny fitondrana rajoelina mba ampandrina sy ampiononana ny sainy vahoaka malagasy izana asisika mafy ao an-tsain'ny malagasy ankehitriny fa efa mandeha ny IEM sy ny velirano na dia tsy hita taratra eny anatin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy aza ny fahatanterana izany ny IEM anefa dia tsy fisian'ny mpamatsy vola azy no nahatonga izany ivadika ho PM na ny plan d'émergence pour Madagascar io PM io anefa no ireharehan'ny seraseran'ny fitondrana ankehitriny fa ahitana famatsim-bola mandritra ny diany rajoelina any Washington raha teny nandeha ko IEM io dia tsotra izao i Madagasikara araky ny fampanantenany tamin'ny fampelezan-kevitra fa efa firenena mandroso isangany aty Afrika fa tsy hitazona ny laharana fahadimy amin'ny mahantra indrindra maneran-tany tokony ahay makafaka ny tena zava-misy ny vahoaka indrindra fa manoloana izay ambara ny mpitondra satria efa manakaiky indray ny fampelezan-kevitra tsy misy zavatra ho atenena ntsony na ho avy ary amin'ny famatsim-bola mahakasika ny hoe IEM na ny PM zay tiany eo anivon'ny gouvernement ho tanterana hita ihany koa sy tsapa fa mifanohatra ny teny zay nambaran'ny filoham-pirenena mahakasika an'izany famatsim-bola ny tetikasa zay tiany ho tanterahana zany satria tany am-piandohana fony izy mbola kandida ho filoham-pirenena dia efa nanambara fa efa vonona avokoa ny famatsim-bola amin'ireo tetikasa indrindra ny IEM zany ka noho izany zany dia tsy mbola nisy programa na iray aza ny ainga tamina IEM fa mbola miandritsika zany hoe heveriny ho famatsim-bola angatahana ny velan'izany midika zany fa tsy matotra ny fitantanana ny lalam-pirenena ary tsy azo antenaina ny fandrosoan'ny Madagasikara nandritra nyity fitantanan'ny filoha rajoelina ity atreto dia mbola manamafy ny fitsipaham-pitokisana izay efa nataony iresy olom-bavam-bahoaka avy amin'ny atokotiko i Madagasikara ary efa mandeha ny fampiresahana amin'iresy olom-bavam-bahoaka hafa momba izany raha ny fanazavana afana tanteraka ny fiatrena io fivoriana ara-potoana io satria betsaka no asa lainga miantra amin'ny vahoaka akoatran'izay ihany koa hojerena ireo tolo-dalàna na volavolan-dalàna samihafa izay mifehan'ny fitantanana ny raharam-pirenena eto Madagasikara antenaina ny irson'ny antsoina hoe code électoral vaovao mba hodiniana eny anivon'ny anteny miaram-pirenena satria izay no antony lehibe ny angatahany eny anivon'ny fanoherana koa amin'izao fotoan'izao izay fandiniana ny code électoral zay zany hoe ao anatin'ilay dinika nasionaly na fitoanandom-pirenena zay heverin'ny ety anivon'ny fanoherana fa mba hisian'ny fijerena mialohan'ny fotoana zany hoe mialohan'ny atrehana ny fifidianana ireo mety olana samihafa na tsy fitovin-kevitra eo amin'ny mpisehatra ara-politika sarotra ny anantenana ny fampandrosoana
tena impaka amin'ny vahoaka raha izao fitondrana any rajoelona izao tsy misy afa-tsy lainga sy filalovana saim-bahoaka foana no niseho teto tao anatiny efatra taona latsaka kely izay efa vonona ny vola dia avy eo lazaina fa hitadiavana fa matsimbola indray ireo tetikasa ireo dia izay indray no masaka azona tolotra anao tamin'ity anio ity mankasitraka fiainanao tany tokantrano anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany atony mazatra dia ny global news no arahinao vetrany ao arian'izao fampahalalam-baovao izao ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe extrême kosa no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS anio alina misy tampana fampahalalam-baovao mametraka ny mandra-pitafa mamanarika indray veloma tompoko